Miarabam-bahoaka malagasy na aty ivelany na any an-tanidraza. Naka fotoana voy taoriana ny fanomana ny premier ministre igny, dia naka fotoana mba ahafahana miresourcendreo hoe inona ny zavatra mety isa. Ray volana aty aorian'ny tolona atsika zao, nga 25 septembre igny tonga teto nanasa andreo tanora aneho hevitra hitolona manoloana zava-misy any an-tanidraza. Androany ray volana rapitso ny tolona. Move mbola fotoana fitolomana. Tratratsika igny tanjona voalohany napetraka dia fanalana andreo izay migangrene ny firenena. Misy olona roa any voadontonona ary voahenjy. Dia anisan'ny fosotra lehibe izy teo amin'ny firenena. Androany kosa androany 24 octobre. Move mbola fotoana hitolomana. Za manasa antsika rehetra zay ny participe tao anatin'ny tolona iny. Vitantsika iny ady lehibe, tonga kosa ty fotoana andraisana andraikitra manoloana ny zavatra misy. Hita fa misy zavatra eo, misy fomba fanao mbola tady diverna. Ary zay no hitolomantsika zay fomba fanao mbola tady diverna zay, satria misy fotom-pisaina na fototra fijery ary fomba fiasa tiana esorina, tiana ialana tamin'ny fitondrana teo aloha iny, izay antenaina fa tsy hiverina manoloana ny fanarenana tokony atao. Nefa hita ohatra ny tady mbola anjaka indray ireo pratika nisy teo aloha. Ka zay no anovako an'ity vidéo ty androany. Hiatsoko atsika rehetra zay nitondra anjara briky tao anatin'ny tolona iny, na tongavana amin'izao fotoana zao. Fotoana zao andraisana andraikitra. Raiso ny andraikitra. Mba tsy ireo teo aloha no hameno ho lasa tompona andraikitra. Mandritra nyty fotoana tokony anarenana ny firenena. Samy atsika mandray andraikitra tandrify atsika. Ary masahia ireo izay nasany tolona anombo ty andraikitra ty vitako ka aleo raisiko. Zay no anasako atsika rehetra. Raha vitatsika iny première partie, androany atsika tokony miditra dingana manaraka. Mba hialana amin'ireo izay zatra ny ady teo aloha no hitondra na handray andraikitra mandritra nyty fotoana fanitsihana, fanarenana, fandiovana ity. Ka asako atsika rehetra. Betsaka ny mandefa message, betsaka ny manoratra ty amiko hoe ahoana izy ty. Ka zay no tiako ambara amintsika hoe raiso ny andraikitra. Hatrany amin'ny kely indrindra, hatrany amin'ny lehibe indrindra. Indrindra ireo izay eritreretinareo fa poste clé ahafahana manova. Mba tsy ohatra ny teo aloha zava-misy eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny. Tsy mora, tsy mampanantena kitana mihitsy atsika hoe rapitso mamirapiratra fa tena ady. Raha iny tapany voalohany iny vitatsika, tokony isika zay nitolona, ianareo zay nitolona no manohy ny dingana manaraka, satria ao anatinareo ao ilay afo ny fanovana. Dia zay no hiatsoka antsika rehetra. Raiso an-tanana ny fanovana manomboka androany. Todika manokana amin'ny filoza, takaro ilay hevitra ny fanovana. Fa rehefa takatra aloha zay hevitra ny fanovana zay, le président dia fantatra hoe aiza ny lalana ny tokony izovan'ity fanovana zay dradadradraina sy antenaina ity. Izay no naovako an'ity vidéo kely ity dia misaotra an'ireo rehetra zay nanova ary te hanova ary manasa atsika mandray ny andraikitra mba hatongavana tokoa amin'izany atao hoe fanovana zany. Isaorana indrindra.
Efa io ny faute nataon'ireo tamin'le 25 le 25 septembre hitady toerana anehoana hevitra no nataon'ny olona toerana anehoana hevitra hoe tia marary anay androany atsika 12 octobre inona ny zavatra seho niseho le mieritreritra n'le fahombiazana le fahatsarana io ne raha ohatra ka samy mahatsapa hoe discussion no ivoany de mefara amin'ny eo andatabatra boribory fa so de ohatran'izay hita zay mikipilo any mikipilo le mpitondra raha ohatra ka gaisitsika hatramin'ny hoe le 25 septembre ka raha ohatra mbola izingizina izy exemple tena vo tsy ela akory iny le 25 septembre iny resaka ny tadiavin'ny olona ny afara amin'ny hoe mialana rajoelona de raha ohatra ka androany izy mbola tsy mahatsapa an'izay de zay no ny observatoire zay amin'ny maha observatoire anazy zay mijery ary mandinika ary manara-maso iny ary ny observatoire mahalala fa raha ohatra ka mbola mizingizina izy raha zao fizotran'ny lalao zao na fizotran'ny raharam-pirenena zao de iafara am'izay zay zany ny fialan'ireo zany ary ny anakireny ny desaka moa tena fanovana inona zany tena hoe voaloham-darana tsy maintsy hovaina zany any Madagasikara raha ianao zany membre ny observatoire inona ny tena hovaina voalohany indrindra satria raha ohatra hoe anova toetsaina zany mety mbola lavitresaka inona zany tena tsy maintsy ny à court terme zany am'izay fanontanianao zay ny hoe zay azo atao voalohany indrindra de tsy afaka androso atsika tsy afaka na tsara atsika raha ohatra ka tsy manadio zany inona ny maloto inona ny simba zay simba sy maloto zany no diovina hoe ty misy simba fa avoay ary atokotany ary fa rofony pakafako rehefa aveo ty misy maloto fa fafao hiala eto maloto manomboka eo tsika rehefa madio eo atsika manomboka manarina ary zay fanadiovana zay mba samy matsapateny na natsapatena nanao naloto anao de maka manara moramora maka moramora ary fanarenana io eto de efa miprepare sahady aza diso tsika fa betsaka zay zavatra simba amin'ny firenetsika zay na toetsaina na fomba fiasa na fomba fijery betsaka zay simba zay ary anarina zay taona maromaro ka zay no ampimanina ny vahoaka raha ohatra ka amin'ny observatoire raha ohatra ka tsika rehetrarehetra io raha ohatra ka niaraka tamin'iny idéologie hoe tsy tokony manimba atsika tokony par voie firesana misy culture hafa mihitsy zany tokony instaurena culture de patience mila maharitra manana zavatra tsara ohatran'ny ankizy mpianatra médecine zany raha tsy 9 taona aoriana amin'ny baka na 8 taona na 7 taona tsy ho tavovoaka am'izany zay patience zay nefa mila nanana satria tany aloha tany ny tena natao vitivity foana hoe ameko an'izao nareo ameko an'izao nareo mila miomana atsika ary mila miainga amin'ny fototra hoe le fototra tianeko tsy ohatran'ny fototra ny rehetrarehetra misy base hoe raha ohatra ka nikibo tsy voky ny majorité tsy matakatra ny loha ary kibo voky io misy asa aorinan'izay vao mahavoky an'le kibo raha ohatra ka tsy mamboly atsika raha ohatra ka tsy mampiana-jaza atsika raha ohatra ka tsy mifantoka amin'ny firenena io tsika fa hoe antony ampianarako zanaka de mba andeha any ivelany any tsy ao amin'le firenena zany ny concentration tsika fa mijery lavitra zay natonga andre sasany nanangom-bola posy satria rehefa ho avy le farany afaka andositra ohatra velona raha itsika le général Koutambiny omaly eny efa hitan'olona any Dubai any izy zanaka atsika nefa zanaka malagasy zay mihinana tapakibo tsy mikiraro mandeha any ampianarana tsy afa miala amin'le situation zay zavatra zay zany mila fanomanana vahoaka tanteraka ary mila ho an'izay andray anjara fitantanana rehefa aveo mila an'izay hoe mila préparena ny vahoaka ary asina sehatra hitenenana
nareo radio marobe ao Madagasikara reo zay nampivoana ny culture, nampivoana ny toetsainy malagasy ho varimbarina amin'ny zavatra mamirapiratra. Tena mila verina mihitsy hoe inona ny tena zavatra priorité voalohany ho an'ny tsirairay. Io ndray zany en tant qu'observateur zay, io fototra malagasy io zany sarotra midéfinirana io. Fa io ny olona miteny fototra malagasy jereo ny reny raisitsika hoe taranaka mpanjaka sy ny sisa reny nandritra ny tiany fitondrana ty. Ny kolektivana tarana mpanjaka reo milanja ho mpanjaka jereo ny reo tokony natao rampara niaraka sy nanosika nyty fitondrana ty ho tonga am'izao événement zao. Ka mijainy ty raha nanaraka tsara tsika ty fitondrana tya de resaka vola. Raha vomeny vola na iza de mitodika nondry zareo. Akoatran'ny tokokely somary fanapesika namana ny miaramila maly de milaza fa tsy mila vola satria tsy nanisy nareo fa manginy na hoe aza mihitsy de zareo ny tena tsovidim-bola. Ka zay zavatra zay zay le tiako tatongamana amle malagasy hoe fitiavana ny tena, fitiavana ny namana tanindrazana fa tsy fitiavana ny vola. Le vola lasa ka zay no itenenako ka zay ohatra anatina nuance zany na hoe ao anatin'ny fomitepo saina madio de mieritreritra an'izay fa rehefa mijery ianao reo misy ihany ny gardien de culture mbana ny atakataka fa ireo le royauté misy reo lazaina fa taranaka mpanjaka manjaka amin'izao fotoana zao a tafiditra ao anatin'izay zavatra teneninao zay de zay no manahirana am'le izy ahoana raha le toetsaina malagasy zay mitondra atsika ao anatin'ny culture somary manaiky be tsy indraindray fa tokony culture n'olona ny sokatra saina malala mandinika malala hoe ty ny tokony ataoko amin'ny fotoana tokony anaovako azy. Namany teko aloha eo ny anankiray de hoe nanahoana ny hetsika tetolo satria fa manerana zoko zao misy hetsika mazanakely hoe ny hetsika tetolo sy tamin'ny sabotsiriny. Iny moa zany de ny voalohany teniko de nisorana manoka isorana be da be reo bénévole ny karakaran'izy iny ary nitodika manokana amin'ny association taratra zay nanana ny autorité nahafaingana ny fangatana tany amin'ny mairie isorana andry zareo ialana tsiny ho an'izay non fisorana ihany koa ho an'le tonga tery amin'ny toerana satria efa nanao organisation ohatran'ireny ihany tsika tany aloha tany fa mbola tsy nahita olona maro ohatran'iny tamin'ny sabotsieriny iny zany tena isorana hitanao misy tanora tonga miaraka amin'ny telefona maka sary de mipublier hitanao zany misy ferveur na aty atolozy hitanao hoe tena tafita le hevitra ny tolomana de zay no tena isorako atsika hita Toulouse. Un grand merci à tous ceux qui étaient venus ce jour-là pour participer au soutien de manifestation qui est qu'on connaît tous sur Madagascar. De zay zavatra zay isorako lehibe ary mitodika manokana za ho atsika ty diaspora tena matsiaro hoe aika misy tsy tapaka zany ny fitohizany any anatin'ny fotsika tsirairay any amin'ny Madagasikara io. Na de indraindray anao mahita discussion hors sujet any anatin'ny FBN fa rehefa mahita anao hoe à Marseille misy, any à Paris misy, any à Londres misy, any Canada misy, teto à Toulouse misy, tany Amerika misy, velona mifanantenana ary manantena fa tsy maintsy mandroso io firenena io. Raha tokony izy isa tonga teto amintsika ny ireo mpikarakara fa noho ny
tsy fafana dia tsy afaka tonga zareo androany fa misy fotoana angamany a mbola ho raisitsika eto izy farany Marius ama docteur Marius Fakofoanao inona ny afatra tianao pitaina inona ny fanentanana tianao akoatra ny voalazanao teo ho an'ny mpiaino na ho an'ny malagasy tsy fakovolo ny teniko farany zany dia tena mahita n'ity événement ty za talohan'io zany nietsika foana l'observatoire na en tant qu'individu na en tant qu'individu na en tant que société civile nietsika indraindray miakatra ny hafanana dia midina ny hafanana mahita an'le situation fa nanomboka tamin'ny 25 septembre io velona amin'ny fanantenana satria betsaka ny ireo namana any an-tanàna any miteny hoe io tsy ho avitra zany Madagasikara io raha izao na ho firy taona na ho firy taona na filoham-pirenena raha nanao hoe 80 taona zay ho ataony anatin'ny 5 taona nefa tsy velona le fanantenana vahoaka malagasy nefa zany nahita niny nanomboka tamin'ny 25 iny tena velona amin'ny fanantenana no niny nisy émission zay tao amin'ny TFB tao namana Jackie nisy émission tao izay Johara Vojanahary no nanangona an'ireo zay entité rehetrarehetra ao hita ao anatin'ny titolona ty nisy ny société civile nisy ny syndicat nisy ny mpisolotena ny mpihira nisy mpisolotena ny mpianatra ary nisy ny mpisolotena ny génération Z dia nisy koa politicien rehefa nijery an'io émission io za Zaki tena misy olo marina ao Madagasikara ao misy olo marina ary misy olona azo antenaina ampandroso amin'ny firenena io dia zay no tenenako amintsika hoe velona ary mahatoky fa mbola iovy Madagasikara io ary androso io velomony fanantenana ho an'ny tsirairay avy izay ny teniko farany namana Zakiva dia misaorana lehibe nareo ato amin'ny Gasikara radio ary misaotra ny mpiaino koa tamin'izay resadresaka zay fa androany zany hitako tamin'ny émission-ntsika androany tena bahana politika satria teo zoa zay membre ny observatoire manaraka sur terrain ny mbola tidy koa za Marius Rakotovao membre ny observatoire mitondra ny hevitra ary manentana atsika hoe mitoloma atsika tsirairay avy amin'izay sehatra azontsika hitolomana zay indrindra satria tsy mitsika zany tsy maintsy mitondra zay tandrify tsirairay avy ary indrindra